Ahoana no ifehezana ny vava? Tena zava-dehibe ny fihezantsika ny vavantsika. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity. Aza miala ary manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko antoka soa anatin'ity vidéo vaovao ity. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ahoana no ifehezana ny vava? Hoy ny ten'Andriamanitra, ny mahafaty sy mahavelona dia samy hain'ny lela. Koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Ohabolana toko 7 ny andininy 120. Mila mifehy ny vavantsika isika. Misy fotoana tena tsara ny mangina ao anatin'ny fifandraisana. Tesitra ianao dia aleo misitaka kely dia miandry tony tsara ny fo izay vao miresaka amin'ilay olona. Fa tsy hoe ilay tezitra iny dia tonga dia tenenina eo daholo izay tiana tenenina rehetra. Mila mifehy ny vavantsika isika. Teo aloha dia isaka misy zavatra kely na publication ary dia maneho ny hevitra foana, fa tsy voatery aneho ny hevitrintsika foana isika. Fa na amin'ny Baiboly ary dia miteny an'izany hoe ny olona miteny foana dia adala. Hoy ny ten'Andriamanitra, na ny adala ary ka tsy miteny dia atao hoe endry. Ary izay mafiam-bava no toa manan-tsaina. Tena tsara ny mangina, kalma tsara. Mety manana hevitra ianao ary manana hevitra tsara be ary ny ianao no marina, fa tena tsara ny mangina. Misy fotoana izany tena tsara ny manakombom-bava. Hoy ny ten'Andriamanitra, ny teny lazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Mila mifehy tena isika, raha hiteny ihany dia hiteny fiainana. Aiza miresaka aretina, aiza miresaka korotana, aiza tia miresaka zavatra ratsy, aiza tia miresaka zavatra tsy mahomby, aiza tia miresaka fanaratsiana. Satria misy hery ny teny alokon'ny vavantsika. Rehefa miteny izany tsika dia tokony hisy tenin'Andriamanitra. Izao lazaina isan'andro sorato eo amin'ny commentaire, zanak'Andriamanitra mandeha amin'ny famasinana. Ny ato anatiko dia lehibe mihoatra noho ny amin'izao tontolo izao. Manana hery ahafahako manitsaka ny menarana sy ny maingoka. Tsy mahazo mahakasika ny fahavalo. Averimbereny izany tenin'Andriamanitra izany. Mandra-pahatonga an'izany ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, mi-like sy mi-commenter sy mi-partager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hoe s'abonné amin'ny page. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'io toy izao indray. Veloma tompoko.